Vaovao hafa tanteraka kosa indray. Isan'ireo vokatra mbola betsaka tady any Amerika ny asa tanana. Noho ny fahatsapana izay dia ny irona amin'ny fanondranana entana eo amin'ny tsena amerikana ny mpanao asa tanana malagasy izay mivondrona ao amin'ny bozaka Madagasikara ka anararaotra ny fisokafan'ny tsena AGOA. Ravakarandriamanalina sy Mamirasaonaivo mitondra ny sary. Misafidy ny trandraka ny tsena any Amerika ireo mpanao asa tanana malagasy. Taorina ny fiverenan'i Madagasikara indray ho isan'ny mpahazo tombotsoa amin'ny AGOA. Ireo mpanao asa tanana mivondrona ao amin'ny bozaka Madagasikara dia nisafidy hitrandraka ity lalam-barotra iray ity. Antony anatanterahanizy ireo ny hetsika Women's Day Exhibition ny 4 ka hatramin'ny 9 Marsa izao eto amin'ny Infinité à Ivandry. Mbola malalaka ny tsena raha ny asa tanana no resahana ary seha-pirenena iray isan'ny tadiavin'ny vahoaka Amerikana ny vokatry ny asa tanana malagasy. Manina moa no Amerika no tonga dia no fidina ny fanondranana any amin'ny toerakafa moa dia fa nandeha hatramin'izay fa no ny verenany nazahoan'ny Madagasikara indray ny AGOA no nahatonga anay zany lasa ny roso amin'ny lalam-barotra vaovao eo. Sady io koa moa zany lalam-barotra efa nisan'ny ohatrany hoe no alalininay nandritra ny tamin'ny taona lasa iny dia amin'izao fotoana moa zany izay dia miomana hitarika an'ireo namana hafa rehetra mpanao asa tanana amin'ny secteur izay misy azy avy mba amaky an'io tsena vaovao io koa izay tena mbola malalaka dia malalaka tokoa ny toerana ho an'ny sehatry ny mpanao asa tanana. Misa 30 ireo mpampirantiny vokatra efa mpanondrana ny ampitan-dranomasina avokoa izy ireo saingy ny tsena Eoropa sy Azia no mbola andefasan'izy ireo ny vokatra hatreto. Ny 5 amin'izy ireo monja no hatreto no mbola nanokatra ny lalam-barotra idirana amin'ny tsena Amerikanina. Ankoatra ny fampiratiana ny asa tanana dia isy ihany koa ny fanentanana iarahana amin'ireo mpanakanto izay nofisidina manokana hifanaraka amin'ny filàna vahoaka Amerikana.